Indray miaino nosoratany Manamiela. Louise Ravelso, Saoly Rakotonanahary, Vantsoa, niaraka tamin'ny Arliva sy Fetraobelona. Ny mpikirakira ara-teknika, Baksarano Arvony. Ny nisahana ny fanatotosana, Maningotra. Ataovy rahalay sady nareo raha teo fa manano teny. Raha ilay kosa zao no mety handimby azy Izay tendreny mpanimby azy raha ngano tokony hikarakara azy Orankely inona natompanifany ao ambodimanga eo? Avinareo aty miaraka pety Zay arany ety rahalay fa hita asika. Ka andeha hoe fa tsy zay koa fe nefa narasantsika e. Efa mangididy koa zany tongotro te handeha eo ambonin'ny fasana io. Ndao e. Mando feny ao an-tanàna Izy efa matory Mando feny ao an-tanàna Izy efa mivoe Rosa ilalao Ora tsy ho fatiny Ilozanao mibikabika fotsiny aorinao andao tareo lalana fa tsy hitako ka. Andao re ravaka fa tsy midy varavarana io fa mikato fotsiny Sokafana fotsiny ohatran'izao ange. Zay fotsiny. Mandrosoa fa aza mihazoazo eo tokonana eo anao Hipoka be za trano ato zany sata. Zany ve dia salama? Voailo io varavarakely io fa moivozan-drivotra ka. Maimbolao be mihitsy izy zany. Fa ino dia ataony kalakely ty? Akatony fa mangatsiaka? Tsy ilaika ianao ilay kely ty mikitikitika sao amadeo Sy tranonao akory ato. Iza koa io Dokotera ravaka eny amin'ny CSB re io netiko izany mahazo anao io roneny be Miala tsiny re dokotera fa ohatrany tsy dia mahita koa nga ny masoniko. Efa 20 taona ange bebe Razafin-Dangory. Efa mitenetena ilay mibobo tangeny ty fa tsy mila zany dokotera zany Eto miverina any io ilay toarany zelosy ty Manao any ianao ry bebe Mikohaka be no zany sady sipitsipotra Aza matahotra re ianao fa tsy haninanao akory Manavy azy ianao zany sady reraka mihitsy. Marary mihitsy reto zany tratrako zany Eo ary ao tsy apaiko ny tositranao bebe Avy angery sa tapio aloha Eo mba haingo ny tanàn'akanjo mandra-pamokako ny fitaovako ato. Fa ataon'ilay toarany zelosy ty inona Hotsindromina Ao re ingana fotsiny ny tanàn'akanjonao bebe Zavatra kanatosotra fotsiny ane. Tsy misy fanjaitra anindrona amin'ny bebe zany eo Ao Zay fotsiny. Aza matahotra bebe fa tsy ataoko marary zany Eo atsofoko kely ato ny tananao aloha. Zay Endry be
isany tositranao zandry bebe. Eo hoe noko ny tratranao. Inona daholo izany? Sepitra be izy ry sata. Tokony hoentina aingana any amin'ny CSP izy. Zany Satria tsy afaka mivezivezy manara-maso azy aty lavitra aty izay fa maro koa no marary miandry any. Io tension any ambany be io koa mampanahy. ka izy anie tsy mety ravaka sady ataoko ahoana koa moa ny hitondra azy irery any. Izy raha teo tsy manana fianakaviana fa sendra manandalo koa za no nahita an'izao fahavoazan'izao. Sady izao koa Hoe ahoana? maika andeha hampianatra eny amin'ny CEVA io miditra amin'ny folo Ka mandehana miresaka amin'ny président Fokontany ary ianao ry sata. Tokony mba misy fitaovana azo hitaterana marary eto amin'ny Fokontany. Eny fa na dia hoe sarety aza. ka efa mivoy ve izay ny boroboky tany amin'izao oro izao ve raha presy dia efa mandray olona sady. Andeha naitra amin'ny président Fokontanynareo azy zany hitady vahaolana sy fokon'olona hitondra ny bebeny amin'ny CSP rehefa tsy mety ianao ka. Fa nga tsy misy fanafody azonao omena azy aloha mba hampalefaka an'izany kohaka izany. Tsindrona ihany no azoko atao aminy izao satria tena ambany loatra ny tosidrany. Sady izy azy io tsy avy fanafody atao anaty sirop manao aingana amin'io. Avela hoe tena isy faza misaitra amiko nareo. Tsy hoentina naizana izany ao fa avela hoe tsotsotraka inareo mantianareo. Ianao nga mbola tsy nisakafo ry bebe? Tsy matela ritsina rano aza. Tsy aminareo tokoa mahazo fa mahavaly anareo ny anindrotsindrona vitomperako. Sy marary andrina bebe ilozako nareo mianaka fa aleo aho any amin'ny boroboky-tany mihitsy aloha efa miresaka any. Tsy maintsy ampidirina eny amin'ny CSP zao dia zao raha matoa be io. Zanako dokotera Voany areti-pivalanana amin'ny fangaritazo izy raha Sofia zahako azy zao. Izay banina fa tsy ataon'ny dokotera inona koa lahy. Ao, sololo lamba ny valanana io vao mpifonina ao anaty lamba izy raha matoa. Aza dia ataoko nanga raha matoa Pauline ny fanaraha-masony zazakely lazainao fa mianatra mandady manko izy io zao dia avelanareo manara-po ery ngamba. Tsy hitanao akory izay ataony ka izay hitandretreny dia ataony ambava avokoa. Kanefa maloto ange. Dia mety izay no nitarika an'izao aretin-kibo izao. Angamba koa amin'ny alina tsy hampatoriana anatilay dia mety hoe kakery moka mpitondra akanjo. Kary izay ny zanako mangina moa okizay mandresy okizay okizay izany zanako izany. Eo mena nono dia mangina eo nono eo zay. Misy fanafody omena azy reto raha matoa Pauline eny dokotera. Dia nikosehany ity piliny ity. Dia ilay vonona anaty ranon-tsiramamy rano sotro kely omena azy maraina dia atoandro dia hariva. Eny dokotera. Dia ity indray ranom-panafody izy ity. Eraky ny sotro kely maraina sy hariva. Eny dokotera. Dia fanafody vovoka ity kosa atao anaty rano 2 litatra sy tapany. Dia atao levina tsara ary omena azy tsikelikely. Laliana ao anatin'indray andro Ko raha tsy mety misotro an'io izy dokotera dia atao ahoana? Ilay izy narary kibo indray mandeha iny manko tsy mety misotro an'ity mihitsy fa nalohany foana. Tambatambaso izy fa andoko ny fahasalamana ny fanomezanao azy an'io. Zaza mivalana be io tsy maintsy omena an'io. Dia aza dino ampinono matetika izy mba omena rano madio avy nampangotrana dia ampangatsiahana. Eny ary dokotera fa ezaka hanome azy an'io. Mandoa 5,000 ariary nareo. Fa zao tokoa madame Pauline eny dokotera. Toa eny akaikinareo eny raha tsy diso no mipetraka le raha matoa be ataony olona hoe bebe Razafin-Drangoro iny. Fa misy inona dokotera? Toa hoe mpamosavy raha matoa iny.
izay indray ny tsaiko dokotera. Ny olona manko rehefa antitra be dia lazain'ny olona hoe raha fotsy be mpamosavy foana. Nitsaboky teto amin'ny CSB manko raha matobe. Voaterina siana sérum izy fa narary be ohatrandren'ny olona efa miala indreny tonga teto ny arivo. Tsy rony sy ventiny teo raha matobe dia nanjafina tsitaka nefa dia olona marary be efa nandrasina fotsiny. Zany Nandeha nikariko an'izay mety hisy azy daholo ny mpanampy atato. Ny andro ny maizina. Marina kosa izany fa raha fotsy be mpamosavy tokoa izy tsy misy zavatra fantatronay izany dokotera Ravaka. Olona manodidina anareo ve tsy ho fantatrareo raha Paulina? Mba tsy te resaka fotsiny ianao izay. Fiainana izany ka tsy hidirana dokotera. Ny ankizy fotsiny fiamperana mba tsy ho tafiditra ny an-tanànany ihany ka sao dia hidiran-doza eo. Mahagaga fotsiny na fandra matobe ny ala tato aminay. Tsy hoe nalain'olona fa dia nitsoaka mihitsy matotsy hita izay tanana lehany. Saingy safidy moa ny azoko. Manasa tanana izay raha hoe misy fahavoazany ihany. Tsy manana fotoana kanesana ho aminy ange fa be raharaha be dokotera. Raha tsy izany dia nodatiaviko mihitsy izy ary ny teneniko. Tsy anjaranao izany fa izay ahasalama zanakao aloha atao mampieritreritra anay fotsiny teny hoe ahoana dokotera? Be mpamosavy tokoa izany ety Ambatokaranana fa tsy lasan'olona fotsiny. Manakorotana hono amin'ny alina. Dia fankahita tokoa izany fa tsy mba matahotra andreny ilozanay aloha ianao dokotera fa matory ity ny zazakely sady mbola andeha hividy laoka any an-tsena koa izay mianaka. Mirary fahasalamana ho an'ny zanakao raha matoa Paulina. Misaotra dokotera. Iny beberazafin-drangolo zareo ary tsy nahatokony ny herin'ny tsony izany matota tanan-drajery Paulina. Aza dia maherin'ny petsipetsiny eo ry sata. Azy eo amin'ny ray tena. Isoro akaiky ny latabatra masina eo fa fifa fady an'izao. Leretsa, so tokony ampindra zery mitantanandra fotsy be fa sahirany ereny izany tambisarany. Avelao izy ampiasa amin'ny fahefananana ny ralay reny be mpamosavy be fahefana be io ve aminareo dia tsy mba azo hery amin'izao alim-bola tsinana izao. Ary marenina eo amin'izay dia andao anandokatiny eny amin'izay sika rehetrarehetra. Efa vonona amin'ny fankalazana ny alim-bola tsinana Masina ry anakisany. Ary ino ny tsokolova teny eo ry satandozy tia. Tena rery izany tsy miondrika tsara miaraba fa mivandravandra mate hitoraka tainomboleny. Oela velona ny ianao Razafin-drangory. Mivanjina ny fiavianao avy any antsinanana. Ka dia gaga fa ay ianao matanjaka tsara fa tsy arak'ilay resaka mandeha ao amin'ny CSB. Mbola resaka hafa ny amin'iny ry ilay tsy tombitany tia. Tsy hidira tena momba an'izany ny fankalazana hatrehany. Avindry izay reto akaikinay eto fa tsy misolatsona ny eny aloha eny Miarabanareo ray anakisany tratr'izao tsy nambola nady amin'izany izao fotoana efa mitaonantsika isam-bolana ny toy izao. Mirary anareo rehetra tomaty tsy hatanjaka tsara. Fa melohan'izany inona aloha ny vaovao azy ifampizarana. Ka zany ianao tsy salama izany izao ny vaovaoko. Efa sahirany ary vao nahita sarety hitondrana ianao tany amin'ny CSB no ny fianakavian'ny dokotera Ravaka ihany. Gaga na eno hoe nitsoaka teny hono ianao araka ny tsao mandeha. Kanefa tsy gaga indray rehefa mahita anao etiko. Olako izany rahalay fa tsy anao Sady avinao tsy hanatrika izao fankalazana ny tsy nanady amin'izany izao Ay, zary ianao izany. Manala baraka kosa na izany aza Razafin-drangory ny ataonareo nitondra zaza tsy salama tany lasa zandray ny natao fanadihadiana hoe mpamosavy ianao sa tsy.
Ataovy ainga anarany famindram-pahefana rehefa izany ihany. Rehefa tsy razerina zay fotsiny andimby ianao dia efa mety aminay. Fa iza moa tena ry Paulina no andidy elohan'ny tompony tsy misy tokony hiazakazahany zany fanendrena-pandimby zany satria raha izay sohika kely io mbola taty foana reto fa aza tsemboka alohan'ny mpiavoka mitonatonana maivany to. Mba za kosa akanjo re vidiana ary bebe teraka talatanala saty ange raha tsy tadidinao efa nalambitana ihany koa fa tsy afaka ka dia mpamosavy mandrakizay ny tena tsy aleo ve za dina dia mba hotratranty fa ohatranao sady efa mba hitokisana ihany koa amin'ny fitantanam-bola re tsara koa no mampafantatra anareo fa efa nanokafana kaonty any amin'ny banky ny rakitra mpamosavitsika amin'izay mba voaro tsara sy tsy misy voan'ny fakapanahangalatra. Noho izany andraikitra lehibe nakinina taminao izany dia tsy ho zaganao ry satany lolorany risiny any andraikitra ao atao tsara sy ampahamarinana. Tombo amin'izay raha zafy ny lanona-pankalazana fa zesika teny mbola andehanao fitatsatsian-tsena rehefa avy eo Zay fitiavatena teny zay ry Paulina nefa tenenako tena foana. Efa impirila zay nefa tsy misy mahazo manao fety zany ho rehefa tsy hinam-bolana toy izao. Raha pitso tena manao fety rehefa voalevony izao olona ho atsinitseny izao. Tsy fititehany ohatra ny hafa misy kosa raha zafy fotoana mba tsy aritra. Izay le mahavoan'ny Pauline izay. Miseho mafiloha ianao rehefa tsy mahazo mandeha dia mba manekely. Ataovy ny rakitra dia raha vaina amin'ny fankalazana fa ohatra manevoka tratrako izany. Aleo ahody. Da velao koa izany izay sy mikata andeha. Hoay izy eo ary tsay aloha ny rakitra vao mandeha tenisana ary tsy manaiky raha misy mandrotsaka ratsaky ny ray alina eo Tsy manana fa tsy tia 7 arivo ty aly ty. Hitan'ilay ihany fa mbola tsy tonga ny fandraisam-bola ny mpiasam-panjakana. Raha sendra nipatsaraitso mivava ange nareo rahalahy andray ankiho anareo efa zany ihany nanjoanareo rehefa tamin'ilay seka vao samotry ny andro bazipokon'olona andray alina ry. Ty ahoany sao dia azoka atsika raha zafy fa ho dia ty hampanaovina azy aloha raha zery ny akanjo eny andohanareo iny Aza mampimera lay olona manana fahefana be io ve aminao azoka atsika ahoana azy. Mba haina tony anao ihany anie ny ainy mba hampanaovina azy ny akanjony. Jereo aloha fa sady manao baiky monana izy no mikoaka ry zareo tena vomafy le raha matobery Paulina. Io mihitsy ny risahana mba mijery teo. Mangataka ny andeha hody raha zafy reto jereo raha tsy valaka be ne izy ka ahoana natao fa izy mihitsy mbola nanendry andimby azy akory. Rehefa niodiny dadiaviny dia atery izy fa miandry fotoana manaraka indray izany dia aleo mpamosavy matanjaka rehetra izany manaritra azy any an-tranony any. Inona koa fa matahotra tena ry Paulina sao dia tsy ho tendreny Ndeha atery ny malala tena raha ilay saosiko ny rivotra. Efa tsy izy tsony izy izany fa efa tsy posiposy. Andao tsika andeha katy marary mafy izy ao ry Paulina. Zany madamaka be sady misohika izay tsy avy miaina mihitsy mampalahelo be mahita azy mijalijaly. Efa manary aina ve sa mbola miziroziry teo velona ny ianareo tsy haiko na efa manary aina na tsy fa mitrosotrosona mikoaka izy ao zeto izao no avy nanatitra sosety tany aminy fa
Zano no mba tsaroany vavany. Paulina aza moa ekiny maninona raha mitsidika azy ao e. Azafady any havako anganga dia atao sesely vadiko iray ny lohako. Tonga dia nisaraka eo ihany raha fatapantany hoe mifanerasera amin'ny-bazafy aho. Manodidina manko ny laza amin'ny sata. Sady sesely vadiko sarotiny be aman-dreny zanaka ilay atokana amin'ny ramatoa-be iny tsy matahotra ny amoka hono efa mody mitsikitsiky eo. Na izany kosa ary Paulina, mba asio maso ihany re izy na dia tsirika ihany azy. Izay avy lavitra azy ange mamangy azy ao e. Miandry azy ho faty ve ianao vao anenina androtraka ny ranomaso e. Tsy andimby azy aza tsy voatendry ny akoko nahoana moa izy ny tsy hijaly. Tsy langy sonoana ange le hoe amakiana voatavo moto eo ambony tratra voatapitra ny eny. Mafy be manko sika. Tsy haiko aloha Paulina fa tsy dia mankasitraka loatra amin'izany fanendrena mpandimby izany loatra. Hatraty ry sata. Fomba ahoana ohatra ny be konsery antsika raha izy ny voatendry eo. Aza indrindra. Izy aza sady tsy tareny tsy bika tsy fahaizana. Ino manko izao no misilelaka be aminy eo. Manantena afina. Rahalahy mandiny koa mety ho fidinika. Satria rahalahy aza ny tena azokazony kokoa amintsika rehetra. Fa nataony solombadany mihitsy. Mba mariny eo ry satandrosa fa raha misy maheno eo za andresaka izany vao ampabaraka eo Hoe resaka pamsa ve. Ety an-tsena ange sika ary Paulina fa tsy hoe. Tsy maintsy hiboaka ihany ange marina na hoelana ho aingana. Fa na izany na tsy izany tsy ahavita ny endrizay ho solony izany raha zafa ao anatin'ny iray volany. Tsy ro vao masoko io. Sao azy izy ho satsafa mamindra. Akaiza izany no fahefany raha izany. Fangaho tsy azo atao moa no manao fifidianana izay asolo azy. Atao ohatran'ireny fifidianana filoham-pirenena ireny. Atao latsabato miafina dia izay mahazo vato sasamanila ny lany filoha. Sa tsy mety izany? Andron'ny demokrasia koa nge izao e. Finona ho ary sata. Aleo fidina mihitsy mba hoeran'ny rehetra izay filoha andimby andrazafy. Be loatra ihany koa nefa efa andrazafy ka tokony mba hisy karazana voamera manokana saina mandinika amin'ny momba an'izany. Be loatra koa ange ny fitsipika amin'ny fihetsika mpamosavy reto e. Kanefa dia tsy hita akory izay mba tombontsoa ho azo avy amin'izany. Ohatra amin'izay tiana zafonana ianao atao satria manjaka tokana izy ary dia mifangongo amin'ny dolo ny fahefana rehetra. Dia manapatra ery. Marina mihitsy izany ry sata. Ny azo be indrindra ny olona nalatsako aina tamin'ny volana ambony teo. Misy koa ny olona mivorehako tsy nahazo akasitrahana akory na tamin'ny mpikambana izany na tamin'ny razafy. Fa ianao tsy nane somary mafimafy loha izay ihany ka atahoran'ny razafy hanongana azy. Nako, tsy afeniko anao ry sata. Efa ela no niteny tamin'ny razafy hoe hiala tsy amin'ny safotsy ny ao anao mpamosavy miova fo e. Dia ahoana? Tsy mety ho izany satria efa diso mahafantatra ny fombafomba rehetra ka sao ilazalaza an'izany aman'olona na irotsaka ho mpiady amin'ny mpamosavy. Nga ianao rery e. Ny andray ny antony saika ialako mba tsy fidiny kosa aloha na tonga ho mpamosavy. Fa efa tanteraka ho mpamosavy satria teraka tamin'ny sasakalo ny vavalasaty. Efa nalambitana fa vao maika ny toetra ny vitan-dratsy. Dia eo namorona ny razafy andraikitra amin'ny tahirin'ny rakitritsika isaky ny tsinam-bolana io. Izany Ie, izay fimpambako tiako amin'io tsy mety misy manaiky hiaraka amiko. Le mpianatra keliko amin'ny sujet zao ny mola. Kanefa ataoko inona ary voatavy tsy mifandraka amin'ireny. Andao ratsangana ny sekte. Aleo mividiana izay andimy andrazafy fa tsy andrazy hitsanganao ampandrinana eo sika. Manjary miparitaka ny ankizy rehetra amin'ny alina fa efa tsy misy mpitarika intsony. Lasa samy manao izay daniny kibony fotsiny. Voaviana izao izy sata misy lasa lavitra ny faritra misy antsika dia miaraka tamin'ny ankizy hafa tany. Dia afaka mirotsaka ho vidiana izay rehetra manam-paniriana soloan-drazafy amin'izay Paulina. Saty izany? Za mihitsy e. Raha alina izany ny fotoana fa ilazako aloha izay ankizy tratry ny asiko ry sata. Andeha tsena laokany ara-toandro io fa napetraka tamin'ny ramosehako ny zaza andao izy manontany hoe efa mandeha rery kanefa ela be aty an-tsena aty. Anona izao nataoko laoka ao. Ino? Tsy vadreny kely sy tsy nay kely. Izay izao ny heveriko ho vidiana. Za indray avy nirava dia maika hody atory fa avy namonjy fety be alina. Mahazo toary miantsena dia raha alina izany mionao anaty mangy.
masoandro takariva razafy a. Zay ahy zao mba metimety ny fijerinao hoarina amin'ny isan'andro. Misaotra ralay fa izay vao mba azoazoko ny haiko a. Misaotra anao tsy nanela hiady rery ihany koa. Avela mihitsy ary ianao razafy a. Mafy tokoa rehefa tsy niteraka. Antitra ihany fa tsy misy mpamadibadika. Efa izay ny lahatra sy anjara dia iainana ralay a. Efa voalahatra ny tsy hiteraka mihitsy ahy fa handimby amin'ny bebe rangory. Za nefa tsy mba manana an'izay taranaka. Laha ny taranaka izany izay menakavy. Na vita izay vitako ihany aky a. Fa manana faniriana andeha hivoaka ralina. Efa salanama ihany manko. Tsy aleo ve aloha tahitahiana nena razafy a. Tsy misy manery anao hivoaka alina eo e. Ianao azy io tsy avelako maka anjara masoandro fa mbola betsaka amin'ny fanantenana ny havelomanao. Ka rehefa tsy misy manery re maninona raha matory aloha makaina. Misy manery ka. Ny adity tsy maintsy efaiko izao a. Dia mifanendrenana ho andimby ary rehefa lasa na ka anjoy amin'ny bebe rangory any amin'ny varotsy mifody. Za mihitsy ve nitendrenao andimby ianao? Inona moa ny olana amin'izany e? Ny anaranao aza hoe rahalay mandimby. Za ve moa amboadidy fa ho zakan'ireo mpikambanareo ve no entindela? Tsy mbola misy raibe ny mpamosavy izany manko. Fa toa ianareo vehivavy hatrany no mitarika satria nareo no loharan'ny fahefana rehetra. Amiko aloha mitovy daholo ny lahy sy ny vavy. Tsy amin'ny famatorana loatra fa be rena fotsiny nareo lehilahy. Fa hitina mampisalasala anao ralay a. Ka ohatrany tsy fidiny ihany manko razafy no nahatonga anahy vokalina. Ary tsy azoko mihitsy izay nahatonga an'izany. Ohatry ianao ihany re no antony ralay a. Rehefa mahatoro taona Sérafine vadinao a, ka tonga nanao fanentana nisam-pokotany ilay dokotera kely heveny amin'ny hopitaly dia raiky piti taminy ianao. Izy nefa tsy niraika taminao akory. Izay tokoa aloha e. Narary mihitsy ny andohako rehefa nitory fitiavana taminy aho. Taoriany nanaovany an'ilay fanentanana momba ny fanaovana kabine sorohana amin'ny fangerana kalamanjana iny nisehony ireny. Ka ny anao kosa nge tsy tamin'ny fotoanany kosa nitory fitiavana taminy. Napirisika Paulina tamin'ireny andeha taty aminao. Fa manana fahefana tsy takatry ny saina hono ianao. Dia za tonga taty aminao iny. Nomenao an'izao karazana ody sy fiarovan-tena rehetra izao a. Ny tambony tsy napoziko fa lasa ny vokalina. Kanefa ravaka aza tsy niraika amiko kory ny hatramin'izao. Tsy ianao rery manko no mitetika azo an'izao ravaka izao a. Tsy ray, tsy roa fa saika ny lehilahy rehetra eto Ambatokaranana. Ka nahoana ary no vidinao andimby anao e. Mbola betsaka manko ny fombafomba tsy haiko amin'izy ity. Satria ianao matotra kokoa na mitaona na mifisainana. Ny andraikitra ho amin'ny maha-président-pokotany anao no hanampy anao kokoa amin'ny fifehezana ny andraikitra ho ray be mpamosavy. Valim-piti koa re ralay a. Aka. Eo aloha ampiana ny ondana fa manomboka misokana izany lefitra izany. Eo akarina ny ondana razafy a. Aleo akarany mafana losotronao vetivety. Vetivety kely razafy a. Naninona tampoka teo kory ity e. Efa ho fatiny masoandro vao manondrana be ianao razafy a. Ty alosotro ity rano mafana ity razafy a. Da tsy afaka hivoaka alina indray aralay a. Dia tsy hanendry andray izany ianao. Dia roviana indray. Toa isaky ny anao hifanendreny io ianao dia tsy afaka tampoka foana izany. Avela ho eritreritra tsara ralay a. Pauline, fa maka ho azy tena tsy mahalala mialoka e.
vao mitsahatra eo orana io dia efa tokony ho tonga any ambany andrefanany a sy raha mahatonga kisany mamiadana efa nandritra ny taona maro azy sain'ny dokotera nampodiana fotsiny fa tsisy fanantenana ntsony io efa telo andro izy izay ny alainy dia miandry apotsiny izy sisa kina tokony hijanonako ialika eo malama be zao mivalam-pary satria avy ny orana dia manino mialofa aloha eto raha lay koa ty tsy azo ivalozana mihitsy ary malama be teny zany Pauline zany menaka voavina mboako ry tia isorako io mbola tsy nahandro tsara mafana be ato anatin'ny fisorefaniny ty ka tsy hitako koa an'izy alehan-tena any amin'izao orana tsy mety mitsaritra zao andraso ho faty moramora zany olo zany ilalaovantsika azy tsara rehefa miandry fahatiny fa aza ty tena rery teny mandeha any tena mandeha mody dia hoe ty zany no mitetika eny andeha any tsy dia tsy a fa iza koa moa tena rahalahy samy mandidy amin'izay tokony ataoko sy tsy tokony ataoko a rahalahy mandimby ry tia any endry aho mpandimby azy raha zafy ato ato fa hita teny isany tsara efa saika andro any alina fa ny orana azy ty tsy mety mitsahatrako moa zany le tineviana mbola tsy voateny amin'ny fomba ofisialy akory dia efa manapatra fahefana sahady ty tena ka mba efa manomboka manoro anareo amin'izay tokony ataonareo ary Pauline tsy mialina akory sanatria rahalahy fa aleo vidiana izay hosolon-drazay dia efa tsy voatendriny tamin'ny fotoana iny tsy ianareo akory no manao fitsipika ary Pauline fa Razafy no mandidy an'io so dia verinareo fa efa maty azy Razafy kohaka kely io tsy mahafaty ny mpamosavy zany sady mpamosavy be fahefana any ireny fantatrainge fa manao resirisy tena rahalahy mody mikarakara azy ao so mba hitena ve no ataperany farany dia azo tena ny fahefany zay lehibe felonany izay afaka mandeha makao daholo any izy teo ao enao azy zao no akaiky indrindra eoko inona tsy andehananao manao risoriso koa efa naheno anao zay rahalahy aleo andehana tsy mitsahatra aza ny orana dia Rovina no ifanaraka momba an'izany lazainao zany rehefa tonga fotoanany malaitra koa ianao salama tsara fa misaotra ina no azoko atao anao izay raha misesata apika anao nasalamba aza mampime fa ianao zao ve raha miseno saika manasa ny lambalamba keliko manala roatra n'izao fotoana malalaka tsy dia misy marary milahatra zao dia mba manasa izay vita aloha alelo ilony ao fa mandrosoa ianao mandrosoa sata sotra dia mipetrapetra fa aza miafafy ianao mety bedinao azy ao ravaka bediko amin'inona moa izay misy fahadisoana nataonao nga raha miseno no bedesiny ianao marary mafy indray ravaka ilay raha matobe mbola ohatry ny nahazo azy iny ihany ve ohatra ny gravy kokoa noho iny azako dia ahoana dia aka ianao andeha jery azy raha sitrakao mialatsiny aminao ary sata mba ataovy izay atongavany aty amin'ny CSP faransay aingana fa mbola misy tovovavy sary-piterahana mila fanaraha-maso manko ato ka tsy afaka manteny zamarary any an-trano mba fiangaviana moa ravaka ny anahy tsy afaka makany aho sady lehibebe anao anarany fotsiny mba hasairana ny erika nefa dia nitsoaka teto marary matanjaka be aiza mety nisy tsy nakasitraka an'izay nitondrana azy taty izay dia misy nakatsokosoko tato izy aza mba mampiesona moro sata tsy nisy tamingana sarety nitondra azy noto izany teo samitady izay mety nisy azy na ny mpiasa na ny mpiandro marary sasany tato fa dia tongony aza tsy hita tena marary tokoa izy ao ravaka efa tsy mety misotrona dia rano aza ataovy tonga eto sy naserome rehefa tonga eo izy tsy afaka ny andany tsitsabo azy ary sata miresa andray andralay sy foko tanay rahalay aza nge ohatra ny miakatra ny andreny vohatra any ary mbola tsy hononony tavaverina akory raha tsy izay dia efa tonga ny taty aminao izy
Mahaliana kely fotsiny aloha lazainao tamiko farany iny hoe tsy niteraka raha fotsy be ka inona no isisihanao ikarakara azy fa inona andro impihavananareo amin'ny maha olombelona dia tsy afaka mela olombelona mitovy amiko efa mba vahoana toa ny bebe ho fatyrery amin'izao dia izay fotsiny aza mba hivarotana sakabeloha ary sata raha fotsy be mpamosavy hono raha matoa be iny nalaza be teto amin'ny CSB manko le izy le tafatsoka iny ka tena tsy mahafantatra zany tokoa ve saty sa mpamosavy namany koa sa manarara oatra manao fikarohana mba mahita olazaina ihany koa ny ravaka ity onoa enao ve aloha tsy mba tara amiko mihitsy ravaka potika be aminao nke zay aza hodikodinao valim-panontaniako ry sata inona ny tianao ho fantatra sy ireo mampifandray anareo sy raha fotsy be mpamosavy halako ny mpamosavy ary tsy matahotra mpamosavy siantifika ka tsy manaiky lembena nahadontona amin'izao resaka herin'ny mpamosavynareo zao asaovy mandeha ty amiko ange anovako azy ininako mihitsy ny mpamosavy na izy na iza samy mmpanadio ny eto amin'ny CSB tsy diavy ny mpamosavy amin'ny andro alina izany ety fa matahotra ka sao dia mpamosavy koa ianao maninona miotrika fa tsy mifanontaniako ny valiana ravaka tadidinao ve ny fotoana niaonako taminao voalohany ie nahoana moa tsy ho tadidiko avy nandeha ny zamarary tany ambany andrefana dia alabe vao afaka namonjy fidiana tsy nanaiky ny janona tany nanao didonody ihany teny an-dalana ny anjehanao azy naterinao ohatra ty an-trano na tsy naterinao aza ange tamin'iny tsy nisy olana satria tsy matahotra na mpamosavy na mpanentaka ay tokoa moa ravaka ty manana hery be ohatran'izany vao maika itiavako anao ne izany ravaka voavaly ve ry fanontaniako tsy voatery anao ratsy foana ange ny mpamosavy ry sata misy mpamono ary misy manao soa isany mahalala raha ao anatin'ny sokajy ny mpanao soa sata ka hoana hoentina ho tsaboiko ety le raha fotsy be mpamosavynao sa janona any an-trano any sao dia maty ny fahefany sy ny heriny vao mifanena amiko aie ianao kosa na mamamery mafy loatra mieritreritra eto hoe iza moa ianao ravaka no mahery vitana be ohatra izany mety mifanara-bitana amiko ihany ane izany ianao tsy mahay izay bisy mpahazany vitan'izany sata mandeha any ny fotoana ento aty raha fotsy be ho tsaboina fa efa milana ny masoandro manaiky zay mpampianatra tantarasy geografia ny fotom-pivelomako raha tianao fantatra misimisy kokoa ny amiko tena mbola hoela vao hifanambina mihitsy vitantsika raha izany asa mampomerery sata marary sa tsy marary le bebe anao rehefa tsy marary izy dia avela ho any ny sasalambako aleo ary andeha izay fomba hitondrana azy aty dia tohizo ny sasalambanao sao dia tsy maina ka tsisy anaovana dia mba mitondra olona hiambona azy sata sata miodikodina fotsiny miaraka amikary izany ndray ve ka anontaniany sady mpanan-karena be ty maty bogosy be izy tsy marasy ny an'le tsikitsiky tsy ravo ty ampidiran'ireo ny volamena any ao anaty vavany eta ary tiako dia hisafosafo ny lohan'ny solapaika zany ny tanako fa day tsy toery ilay lokon'ny palitaoany na ataony fotsy loatra ilay izy nalobaka indray no natao matroka tena tsy ratsy matesitrina ny tenda ny rity le karavato mena ny volombolamena mpanakarena mariny
Ary efa ray sarona-karona mihitsy ny lamba naterin'ny avany sy ny namany a. Zany Ive zao ry ty tsy andre rehefa foazina ao anatin'ireo a. Dia hoe mahamiditra tetỳ am-bato karanana sy ny manodidina hono izy io. Ny anarany aza moa Rapanarivo mihitsiko. Hitako amin'ilay feram-paraombavadiny eo. Patron fiantson'ny olona azy amin'ny andavanandro. Sao a mandany tena ry sata mody mandehandeha mihodihody akaikiny eny a dia tapahantsika anjiro. Avelao ivoraboraka tsara ny lohany izy mianakavy sy ny lambotom-piantotatana izay vao tapahany. Io atokotany ambany lavarangana io kontery mba tia andeha miaraka amin'ra tomboky lamako. Tonga dia tsofoko ny labzy mirehatra ao andohany ao. Tena koa aloha tena tsisy saina mivadika ato-do mihitsy. Fa maninona indray? Manana groupe efa vonona aminaty garazy ao ry zareo. Zany Vao tapaka ny jiro dia mandeha ho azy ny azy ny gropy. Ka na ho tsofotena aza ny labzy. Mazava foana ny ao an-trano e. Aza mitonantonana ho afa mba hampiasao lavitra ny sainy. Ny herintsika aza zao efa mena amin'ny ora zafy miala iny. tsy misy akana fahafinaretana mihitsy koa izy izany. Mba tiako mantsy ilay mifanenjika amin'ny sasakalina mpiandro faty miseho azy mafy be ireny. Fa raha tratrako kosa aloha dia ngenako ataoko mitondra fiasana mihitsy. Tsy hamelako raha tsy mivoaka ny lelany ary goaka ny lohaliny. Tena kosa aloha ry Pauline nambalalina. Fa maninona? Aza manao an'izany soavaly izany tsony tena fa nijanatra lahako nefa saika maty tratran'izany. Ny azy zao raha vao voalevy ny Rapanarivo amin'ny sabotsy. Tonga dia fety be mandra-paraina. Hitako ny fasan'io fa etsy am-bato karanana tsy mitsena. Mangina aloha fa nisy taza amiko Nareo koa nandeha taty. Mbola nanatitra andrazafy tany amin'ny CSB a. Izay ny somary nahatara e. Dia ahoana ny fandehany any amin'ny hopitaly any? Eno a? Enjana be ny anao vandavaka azy ao e. Ahoana e? Tsy afaka ambigika mihitsy raha zafy ao. Manana hery miafina hafahafa koa ngamba le ravaka iny ka. Sahira anao raha zafy mampiasa ny heriny fa Fa ahoana no anaovana andrazafy ao e? Mipeta serum raha zafy ao. Sady no latsainy hoe raha ny ain'olona nalatsaka ao moa zao no navotanao ny tenanao. Tsy afaka amikofoko raha zafy amin'izany a. Na sy ny fanafody fampatorina angamba fa tsy nitentsony raha zafy ao. Sao dia maty ry reto Ravaka ve amindria mon'olona e. Mahampatorina fa reraka loatra e. Dia lasa fa raha matosiza sekretera tokotany nasaiko miandry azy ao e. Sao dia mba tokony heverina amin'izay reto ilay fividianana. Aleo aho miandry mpanendro afaka mandray ny fahefana aloha ry Pauline na zay indray ny anareo zay. Hifidy izay ho mpandimby eo nareo kanefa tsy akasitrahana koa ohatra. Dia tsy omeny fahefana sady tsy omeny tsodrano mihitsy. Afaka mifaninana amin'izay ho tendreny izany rahalahy a. Rahalahy manko efa manantena ho fidindra zafy Izany kosa no antony hidivako hevitra aminareo ry Pauline. Fa inona e? Raha zafy mialaina eo ange ka hijalijaly mandra-pahatapitry ny eny. Indrindra raha tsy voatemo ny olona andimby azy. Tsika mpikambana tsotra vitany amin'ny hoe mamindra fahefana tsotsotra amin'ny olona tiantsika andimby antsika ny tsy akiteniteny. Ilay olona omena fahefana azy amin'io tsy mahafantatra koa hoe efa miampita any aminy anie ny fahefana e. Fa aty ny filoha hitarika antsika indray zao miala iny. Dia soratra ianao ny filohan'ny tetezamita izany rahalay izany. Tsy tendelahy kosa aloha fikambanana rahalay Ka eto koa ary raha zakanareo e. Isy tena isan'ny mianakavy aza tsy misy tia akory. Zakako izany hoditra konga tsipinao amin'ny lalako izany rahalay Efa fantatro fa onganareo afaka fotoana vitsy. Zay ange no antony tenenako hoe aleo asiana fividianana e. Ka roviana aza nanao fiainao ambe tsy ara-potony. Ny volana zao efa miratra. Tsy ely dia ho tsilana. Tô tsy misy miteny reto nareo e. Ka mangididy te andeha amin'ny Rapanarivo ny Pauline e. Aza miditra amin'izany ianao ry Pauline ka izay hamatotra amin'ny programa hitadiavana izay andimby andrazafy ho atao. Ifandimby ianao afindrafindrao sy valala manjoy aminy isika rehefa lasa korazany raha fotsy be. Rapanarivo ve andositra fa aleo izy voalevina vao anaovantsika fety be e. Nareo kosa e. Dia angeta eto ambony lakanety fotsiny izany izay mandramaraina.
tsara bebe alina. Dia tomba efa velombelona. Fa aiza zany ary ketaka? Aty anaty rovany misy ny Tsomanony ianao raha zafin-drangory tonga soa. Inona nataoko aty anatin'ny inona izy teo ary inona zany nataonao amin'ny tanako izany? Ataon'ny hôpitaly re ianao jaboina anao fa vazovazoko le teo. Aiza zao mbola marary anao? Aza jerijerena fa lazao amiko izay mbola marary anao e. Tsy misy marary atsony ka. Tsy marary atsony ny tratrako. Tsy sepotra atsony koa fa afaka miaina tsara. Na ny masoko azy zany mba afaka misokatrako. Hitako ny endrikao. Zarazara hoditra, baribary maso, mifatotra volo, mitsikitsiky, ravaka moa. Tadidinao ny fiantsona. Fa inona nataonao ary kalakely ty? Tsy mahapiny retsy sitrana. Tsy takatry ny sainao ry bebe ny fahefanananako na dia hoe ho azavaiko ela be aminao eto aza. Anjarako indray zao manontany anao. Tsy maintsy manao ratsy ve ianao vao velona? Tsy azoko mifanontany indriko retsy Manana fahefana mamelona, fahefana mampitony ny fanahintainana izay mangirifiry amin'ny marariko. Mifanohitra amin'ny fahefanao le fahefana manafakaina, mampijaly izay olona tsy tianao, mamorika, mangarim-bava, mpamosavy, manao raodia manelingelina ny torimasony hafan'ny alina, manimba zavatr'olona sy ny sisa. Ka ho vononao azy zany izao rehefa sitranao? Andray rehetra zany eritreritry ndry. Tsy afaka hamono indry izany Ataonao aiza ny fahefanao marafotsy be mpamosavy anao? Fa iza no nilaza taminao hoe mpamosavy Tsy manana olana na mpamosavy ianao na tsia. Tsy manavak'olona ny fitsaboana ataoko ry bebe Ny favaliko aza mbola manana sohitsaboiko ary adidiko mihitsy mitsabo azy. Efa nanao velirano momba an'izany Velirano? Eno nanao velirano Nanao velirano fa ho mpamelona fa tsy mpamono ny aina. Tsy tsaroanao ka ny aditsika mianakalina? Efa nanohitra mafy ianao ary laza fa anananao ny hery rehetra. Na heriko aza azonao baikona amin'izay tianao rehetra anaovana azy. Saingy nandresy ny herinao ny heriko. Dia resy tory ianao ary izao vao mifo. Fa inona nefa ny mahalasa mpamosavy anao Mba moramora retsy fa mahasosotra izany raha misy maheno Ndry mahafantatra izany azy efa mahamenatra Fa ahoana ho any nalasa mpamosavy anao? Taranaka mpamosavy ange rangory mpamosavy be ny remibenay. Izay no maharazafin-dangory Mbola kely izay mpiraitam-potaniko no maty ny reninay. Tsy vitan'ny dadanay ny fanabeazana anay ka zarazarainy tamin'ny avanay izay fitomena-da. 14 rangory bebenay nanafatra hipetraka ho aminy. Vao 7 taona dia efa nampahafantariny momba ny fombafomba mpamosavy ary nomeny fahefana kely mihitsy azy dia hatramin'izao tsy afaka mandimby azy Ono efa mba nisy fotoana ve tianao ianao hoe hiverina amin'ny maha-olon-tsotra anao hoe tsy ho mpamosavy? Fa iny mbola velona rangory bebeko no nilaza taminy fa mba te hiala amin'ny famosaviana. Nisy tovolahy nanam-pitiavana tamin'izay ka nitady ny tena fitiavana tsy nisy tery fa fitiavana voajanahary toy ny fitiavan'ny tanora mifankaty rehetra. Saingy tsy nomeny amin'ny fahafahana tsy nanaiky ity ilay tovolahy amin'ny alalan'ny ody fitia dia nofi tsy tanteraka ny Tsy mba nahatsiaro sambatra izany ianao raha azoko tsara tsy mba afaka niaina ivelan'ny fatotra efa ho tapitra ny séroma natao taminao. Aleo hiantsy infirmiera n'olo an'io. Dokotera Ravaka, andraso vetivety nge. Ahoana indray izay? Misy inona? Avy nge ianao Fa misy inona? Avela ho ahody amin'izay fa efa sitrana. Aleo rehefa matanjaka tsara ianao vao mofo dia mbola mila mandany séroma roa na telo ianao vao mahazo hery sy sitrana tsara. Haingana kokoa mantsy no mandefa ny fanafodinao amin'ny séroma. Ravaka, betsaka ny andraikitra miandry efa nampahafantariko anao hoe iza maika andeha amin'ny sy izany mihitsy ome fahafana ivoaka dia omeko toko kosa ianao ho takalina fa ho tonga amin'ny nofinofinao momba
Izany mora afaka mamono anao raha manao an'izany. Miverena ianao anaty lambanao ka ny siro manoloana ny eo any amin'ny fitoeram-panafody fifety aloha. Zay ohatrany tsy ho fahaterina anara-panarivo. Tsy mba hodiva tsy mba hodiva tsy mba hodiva tsy mba hodiva aoka kely aloha akaina kely zareo fa mahafinaritra raha nkilalao atsika zany androany santa avy mahakainy eto ambony lakroa eto letsy misy mipanakarena maty ohatrandra-panarivo ohatr' zao. rehefa tonga koa ny fotoana lasandra zay mbola afotaka ny totoizakzaretaka fa efa ho lasa mihitsy angamo izao rahalay tsy arikela tsony io raha fahitako azy letsy dia ahoana no toyany raha izany ko eo aloha magitagitaka fa tsy efo zany lazay Pauline zany ve ny tapaky hoe hovidiana zay andimby azy ona evi be vavy loha zany zay hevitry ny afaty mbola tsy fantatra nge karazaiko am'laha ny farisanta fa tsy mandeha zany io raha tsy mivava no manonona hoe rakotona rabe no mandimby azy eny marina aloha zany fa de ahoana re de fa inona aloha ty ataonareo hoe andao andy fampizana azy eo lesy le sakaretaka eo dalaya mangitanitaka dakaviny okaloha fa ino zany zava-mitrango zany le retsy sokatra amin'ny volana mihitsy iny fa misy inona ary jeretsy mandreny eo an-tanàna atao tsy misy mamalo tenisany fa mivadravadra fotsiny le mibokiboky enindreky raha zafin-drangozy fangatsy fa marary manary eny amin'ny hopitaly ndraiky ianao zao hitanareo matanjaka be zao aky malaminy anatandreninareo ary mitsangana teo andao hitsinjaka fa lavo ihany raha-panarivo ohatra ndeha nitsofaty reniny ainy andao omenanao ny sehatra efa mahakany zay io zao ka efa avy nanovokovoka teo jereo anefa mitety be ny atsiamboany mandany ianao raha zafy manao dodotany sy latsi tanana aloha hitanay ataovy le sakaletaka sy aleo mitany anjarako laoaraka izy akany fa misy azy raha-panarivo ao ambany ao zay mipetraha mihitsy aloha raha zafy tokony moa zany sekely koa tsy mahalala lehibe fa manao toerany tsy manakavana dia ahoana zany no atao raha zafy sady efa miforma be tsara mihitsy any anareo zany satria fangady iren'ilay toarany zelozy te arary foana iza ny mahalala fa nareo ny entina miazakazaka lava eny amin'ny hopitaly hita tena tsara zany rehefa tonga eo amin'ny tena koa ny aretiny mandiava teny zao mahazo azao nilay satandozy ty
Efa ho saloatra kosa ianao Razafy a. Mampatahotra be na dia maheny ihany aza hoe ho faty ianao kanefa velona indray. Ka maninona mora tonga dia lasaina aminay izay andimby ianao. Aviliana tsy misy toy izao. Tsy tena mity aloha no andimby ary ka latsinitsinina latsaha varatra toaran'izay izy ty a. Tsy mba manakambara afa-tsy manoatra ny teniko teny isaka izay mety. Mandiava tena koa izao mahazo azo ao. Ka zery izany no mendrika isolanao Razafy. Inona koa no vitan'io? Ny tongony aza tsy vita amin'ny manasa azy. Lazao ary fa araina ihany ny andro e. Ny totohinjaka angamba mbola ho vita e. Tsy lehilahy koa aloha e. Tsy lehilahy ny fanjakan'ny mpamosavy. Sa dia fa izany zany raha izany a. Tsy mila vavolahy tsy fatapotsika tsy fatapeviana koa ny hitondra anareo. Reny nga mahazy aloha sy aoriana akory. Fa iza ihany efa fianakaviana ray sika izao ka rehefa tsy hanendry ianao Razafy a dia tsofirana izay fidy an'izay tianay. Mahatesa fainga ny tena ry Paulina, izany no tsy mahavanimbanina tena. Tsy maintsy mahita hevitra sy mahomby foana hoentina mandrava ny fanjakako. Ka ianao anontaniana be akamatantrako. Anome anareo mpandimy tokoa. Na tsy nalaoko ny kipoko aza, saingina izy aza aloha tsy mbola nakako izay heviny akory na anaiky na tsy. Raha ny hira avy eny anaty manga ve ny tianao andimby ianao Razafy a? Sa iza? Ela be manko. Inona ny vitany? Mamorika an'izao baviny aza tsy vitany. Fa iza ihany e. Aleo miroso amin'ny hevitry Paulina rehefa izany avy ka filafilainanay. Rehefa nalaika ambony nalaika ambany mihaino ny hevitra misaratsaraka be any avy aminareo dia tsy maintsy iroso amin'ny fanapahan-kevitra ihany. Dia iza zany le izy? Tsy aminareo zanako ireo no andimby hafa olona hafa. Iza ho hafa aza be safary eo ranga. Mahaliana anareo. Tokony efa ho fantatra ve mbola tsy tenenina ihany. Ilay mpamosavy. Iza hono reto? Izay izany hony. Le mpamosavy sovoloto zany. Fa inona koa ty mahasepitsepitra ny lahy ty e? Mila hoentiny eny amin'ny CSB faran'izay aingana indray ao le Razafy. Mandehana lesy hoentin'ny laisanany aloha fa za zao mbola tena sahirana be mihitsy a. Be da be ny asa miandrako. Efa avitray ty rahalahy fa tsy hononontsony a. Zery ny nampandre azy ao. Ary izy zao no mikoropaka ao an-Razafy ao. Hitan'ny lahy reto asa be dia be miandrana reto. Fa namariponiana nalain'ny tompony rarivo reto zao. Sahirana be fa lany ny karine fanaovana an'izany eto amin'ny fokotany. Tsy maintsy andeha any amin'ny komina any azao. Rahalahy ny aina kosa aloha no ambony na dia izany azy e. Afaka fokon'olona angenao anampy raha izay no tsy vitanao e. Ka mbola eny an-tsaha manao vary ny fokon'olona ary santa. Ny sarety koa mbola hozogaina. Sy ny sisa sy ny sisa tsy manana hena maso amin'ny ramatobe iny kosa ve ianao rahalahy fa dia nahoana loatra kosa e. Kanefa ne nareo tena azokazony mihitsy e. Inona koa n'izany eo raha santa? Nataony tohatra fiakarana fotsiny a. Raha nisy ve ny olona tokony omen'ny fahefanandimby azy tsy tokony ho zasy alary santa? Mampalahelo azy zany a. Samy tsy misy nitendrena angesika rehetra e. Le mpamosavy dia zao nitendrena. Kanefa izany olo izany aza tsy fantatsika akory. Ka zany manko miala tsiny amin'ny lahary santa. Fa tsongofo tena tsongofo n'olona. Raha marary amin'ny tena mba marary koa ny ain'olona e. Tsy haiko na teny tsy voahevitra ny Razafy. Nampanantena ny anendry ahy izy. Kanefa nivadika tamiko izy. Na dia izany kosa aza rahalahy dia ho tananao ololompo kosa ve izany fa dia tsy izay asoan'ny fikambanantsika ianao tao e. Tsy mila n'izany fikambanan'izany tsony ary santa. Hividy mena tsy ano tako fady ny hodiny ratsin Razafy Ndragory. Asaika metrahan'ny pastera tanàna any am-piangonana koa amin'ny lahady. Ary angatabavaka mba hialako amin'izao fomba ratsy mahazatra zao. Rahalahy inona ihany e? Aza mba manao potra an'izany moa e.
dia ilozanao ve izany ny akamarehetra e? Mba te hiala koa angefa tsy afaka rahalahy e. Zao angamba fa lava ny resaka ry Santa. Raha izaho zao no tadiavina hamindra foandrazay ka andeha hitondra azy any amin'ny CSB dia afoizo tsy mahavita. Aleo ho hitan'ny havany eo, ho hitan'ny mpamosavy eo koa manko e. Dokotera Ravaka, gagabe mandre olona manonona ny anarako. Toa hoe marary be indray ontra fotsy be e? Eno mitady averim-psalamana misy vola sy taratavela ao anaty blousiko sasany any. Izy mbola tsy aty. Raha ty savasava aloha izy dia efa najivy izay raha vola betsaka ny tavela any. Izaho kosa Zaniko fa mba hiangavio ihany aloha retsy ny président fokotaninareo hitondrasany aminay ny retinandritra manko fantatrareo ihany fa ohatr'izay ihany. Ory dokotera, rahalay mihitsiny izy araka ny tsoamandiany tsy mety mitondra azy any aminareo e. Fa hoana e? Za tsy izy kosa aloha fa efolo lava kosa ny andramatoa beko. Ka didin'ny fiarahamonina foana manao avitraina retsy rehefa tsy manana taranaka ikarakarasy izy na zany aza dia tsy izy tamingakavany kosa ve na dia ray aza. Manahirana kosa aloha e. Toa hoe misy avan'izany hono ihany saingy tsy misy mahafantatra ny hoavany io izay ao an-tanàna. Ny akoho ny zanako aza mila tsy ho vitako mikarakara azy ka miala tsiny tonga ny fitenenana hoe aleo hitan'ny havany io. Na izany aza ry Paulina mba asio maso ihany izy raha teo moa malaza ho mpamosavy ka tsy efa fotoana famakiana voatavy monta ve zao fa mijalijaly kosa izy e. Fa inona ny mampiomeanao amin'izany? Ty filazanao azy ka. Ataoko ty toy izany ny filazan'ny olona andreny. Eno ahy ny voatavy ange hita ihany fa iza ny sahiditra maki an'izany voatavy izany ao an-tranony ao. Ilozako Paulina sao dia lasa very ihany ny volako. Ilazao ihany président hitondra andramatoa be any amin'ny CSB. Za e. Ramatoa manao sarin-doha mangamanga io ny reniny. Alefasa aloha le vazotsika iny ry Santa sy ralay Fa matina ninona aloha le zazato e. Ndreny io mahevava be sady miseho amin'ilay amin'ny manodidina kanefa olona sahirana amin'ny fiainana. Ny vadiny aza tsy hanasa kosa. Meko loha zery amorokany le zaza mba ho sazindreniny fa efa tafa oatra loatra ny ataony amin'ny manodidina. Dia mbola vavavava ihany fa tsy atao vita mora hono izay nahavoan'izao. Vehivavy tsy saina izay hitandremana ny ankiziny natao fa. Sy olany amin'ny dizery ihany aloha tsy asantsika sainy e. Fa ireto mpiandry vato no malasa ny saiko. Ohatra ny hoe satry aza zao fahoriana izao anaparana amin'ny sisy fotoaka. Jereo rehetra izy raha tsy mamy ohatra n'iny. Kanefa tsy misy miala verina akory fa tsinjahantsika eny akaikiny eny e. Anaovy ny akanjony lahy dia afaka mandeha eny koa raha eny ny tiany lasy mahafinaritra amin'ny lary Santa. Andao tsika ikisaka fa tsy misy lalaovana eto e. Satria zery ara tsy afa miala amin'ireo anatiny any akoriko. Andao any anaty manga aloha fa miandry ihany namantsika sasany. Fa hoana e? Andao fotsiny lesy.
Maharitra ery za fa toy ireny maivana kely reny ery ny tongotra. Na tonga mandingana fotsiny tamboho andramana-kirahana. Ohatra ny reny manidiny reny mihitsy aho zany. Tanimbary be iny ka ohatra ny lalovana akory. Zao fafinaretana izao tsy mba afako rehefa mivoaka alina entin-javatra toy izao ah. Miazakazaka mafy noho ny kiasy. Miao! Mikisakisaka sorososasosa noho ny bibla. Tonga za tsika. Afa-po tanteraka ary zareo ah. Tsy reraka mihitsy ka nefa dia azakazaka izao. Zay le eritseto ena mitondra antsika hanavatsavanany tony. Eno ah. Isorana ihany aloha raha zafin-drangoro nanome antsika an'izany ery zany. Miasa mafy mihitsy izy zay ihany. Eny fa na dia hoe miady. Fa ahoana tokoa aloha e. Malaza be hoe mikomy amin-drazay eny isika ry Pauline. Satria hono tsy mankasitraka ny mpamosavy. I Sarline nandreresako an'izany resaka izany. Dia izay no mampijaly be an-drazafy eo am-piadiana iny io. Aleo ina fatiny ao. Ay fantany hafa tsy mankasitraka ny mpamosavy dia andimby azy sika. Inona ny olona raha manendry iray amintsika efa niaraka tamin'ny atra izay fa tsy eo manamoriporona tsy misy eo. I mpamosavy dia aza honany tsy mbola niresahana hoe andimby azy akory e. Zay koa ngamba no ohatran'ny mampijaly azy ohatran'io. Azo azy ny azy reto ah. Maninontsika raha tsy mitambitamby amin'ny tsony fa manangana filoha atsika e. Ko maninona moa raha lay aloha ny filoha tetezana tamin'ny mpamosavy e. Tsy olana amiko mihitsy zany. Sady efa tsy vahiny ao an-tranondrazay tsony ah. Ka afaka mitsikilo an'izay tsy ambaratelindrazay. Mba mpandeha ao amin-drazay ihany koa angiary zareo e. Ka raha iza zany no mahita ny tsy ambaratelo dia izany filohan'ny tetezamita. Efa mba nikasa ny latsaka ho fidiana ihany koa manko raha misy zany fifidiana amin'izany. Ka nahoana rahalay no misoratena amin'izao e. Tsy tiany lahy zany raha ohatra ka zany hitatana ny tetezamita. Mpamosavy mitovy saty zao ihany. Ka rahalay ah. Nahoana ny manandra tena kosa e. Posakevitra avy amiko io fa rehefa tsy mety dia atsaniny e. Sany ve no ananganana disadisa eo. Ka avelao aranga andeha raha zany koa ny landra santa vaniny eo ah. Iala koa aranga rehefa alikalikainareo ah. Mitomany voninahitra. Miverena aloha rahalay fa aizarynareo zany tsy mahatady demokrasia. Aleo izy andehanana nga fa tsisy mitana azy eo koa aranga. Izy mihitsy ny tena mitomany voninahitra. Mety misy mato tenisany. Andeha hiverina any ambozely fa ny alina azy ty vao misasaka dia hody sahady ve. Maninona indray hono? Totsy mikoaka akory kanefa sepitra sady hatsatra reraka be. Angatsy mihinan-kanina indray? Tsy dia hihinana rehetra. Avelao amin'izao fa mbola netiny ny ankizy ety amin'ny hopitaly ihany. Dia miala tsiny aho fa tsy maintsy asiako séroma izany ianao ry bebe ah. Okizay ihany anaka. Tsy sitrako ny asiana an'ireny fa ireny foana ny tazotazonanareo ny haiko eo. Tsy efa trobatrobaky ny fanjaitranareo ve izao ny lalan-drako izao e. Ka jereo nge tenao e. Hatsatra be sady sepitra be. Tsy vatrako ny jery fotsiny anao ohatrao fa aleo asiana fampitoniana loka. Kanaka. Fantatro fa natao amelona ianao. Tadidiko ilay resantsika farany teto iny. Mifona fa nitsoka indray tamin'iny. Tsy tsokitsona nio ravaka. Aleo aka ny fanafoto atao aminao azy. Mbola misy marary tsy dia kokoa manko. Sady misy marary milahatra miandry koa velany ao.
ravaka tsara fanandry iretsy tsara fo tsara saina mba iriko koa ny ohatrandry izao saingy voafatotra tsy nanana safidy anana ny anjara tsara toandry tia ny metsy ny vitana sy anjara saingy efa zay moa nandarana apio hiala amin'izao fanadevozany ratsy azao apio fa raha sitrako ravaka tia andra-piadanana retsy aleo tonga dia apetako aminao ary aloha ty seromity tia aza miteny betsaka tsony ianao fa reraka loatra avy eo amin'ny tady zay fanafody fampitoniana tao aminao apio ravaka apio fa zay ny faniriako apiko ianao apio ao atsory ny tananao fa tsy ataoko marary ny fampidirana ny fanjaitra eo aza fihinana ohatr'izao aloha ny tanako fa tsy ataoko marary be zany zahy oay na koa ty orana avy tampotampoka be ty masoandro azy io mbola mibalika tsara sa tandrifin-drapana bebe ngy andriamanitra milofika fotsiny ny lohany bebe maty mba misavy tokoa ianao dia apiko amin'inona zay reto mifety lavo ny andrareziny zao tsy tokony tanondrika ohatr'izao ianao rahalay ry ary to tsy misy miraiky reto nareo rahalay mibata eo amin'ny lohany fa avy eo loha zay rehetra samy mibata an'izay tandrifiny avy ampandry izy tsara zafindrangory ny andro maraina anio mampalahelo Maninona koa raha tsy mandonona reo rahalay zay ilany eritreretinareo ty ka samy mandrisy mitsinjaka tena reniko ny toro azy le tapitra mifoda olo ny olona fofo azy potsiny ay ve tsy zarery ny voan'izany ianao koa tsy atao mason'olona ary sata fa tratram-badiko alina ivoky ny trano kanjo ny azo azy teo so fa mbola tsy niala kanjo andeo sy ateriko any akabiny izy tamiko raha marary kibo odina ataoko manko hoe nidiran'ny rivotra angamba kanjo ohatra ny netiny zavatra miverina teo ampandrina tena tovy tsy misy ohatr'izany sesely vadiko indray hoy tsy nahita toro ny jerijery so maninona fa noho ny tonga ny maraina dia amin'ny forma tsara mihitsy anie ahy sady henoko feno hery mihitsy ny vatako ray manontolo atraty zay hita sapa mavitribitrika izao isan'andro ty zazy ty ajanoko amin'ny ankizy ao antsinana nefa tsy zakako izao izy io falifaly eo ambabeko io
maty asina ve zany ny herintsika tamin'ny razery Paulina? Maty niaraka taminy? Tsy mivoakalina intsony sika. Miova tanana ny fahefana ary sata. Miova tompo miova sata. Tokony ho tonga saina ihany fa sika ihany inge zany ny lalaovin'ny tompo fahefana fotsiny fa tsy mba afaka mianaraky ny herin'ny tena tsika kory. Fanazany kosa aza ohatra mety amikany le mpamosavy ity fa niova tanteraka ny fiainako e. Zany? Zany zanadralahako avy anao vakansa ao aminay zany manko. Mety iray fandriana amiko satria efa tiry ao aminay. Inona zany mba tsy saorana ihany zany le kiala mpamosavy ity raha zany. Aloha izay mianaka anao ny adidinay fa atandro ny andro e. Raha alina zany ny fotoana. Fanisana bady zao avy Paulina sy Zera mampanisa vady. Samy mijery sy manara-maso tsara sika ry Santa. So misy manko ny alabatoko anahirany eo indray. Dia mefitra moa tenisa ny fazaka andeha tokoa ny fitondram-pamosavy. Hita eo zany fa voay amin'izay aloha ny vaty e. Amiafa voay zao. Aseseo amin'izay fa inony reto ifampijerenareo reto ry Paulina? Samiara mijery Tsy azoko mihitsy. Mavokely. 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 Menamena. Nitoky alialy tsary zalahy. Toizitsika ihany ny fanisambato Andraso aloha. Mavokely. 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 Mavo. Mavo aloha sa mavokely? Mavo lazaiko teo e. Tsela renany zany no nitoko fa hatraty ihany koa io e. Kazeray ara zany no mandresy eo e. Toizy. Tovy matotra tsara. Mavokely. 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 Ary mavokely. Ohatray. Fa nahoana kosa ary dia vatokana ny meny. Nahoana ihany koa ny vatokana ny mavo. Sabe dia tsy azo tenisany. Paulina, aleo azavaiko fa maka aina aloha. So dia mba tsy rariny kosa zao misy manodiko. Zao enoy tsara. Zao ny dikany olona tsabatiny ataontsika io ka enoy tsara mihitsy Nareo ihany zany nandatsabato ny tenanareo avy. Fa ny ambony sisa ireo mpifidy hafa ankoatranareo tsy nanan-kevitra. Tena zany ry Paulina tsy manandatsabato ho anahy mihitsy Nahoana ny andatsabato azy sata? Aleo ary antanina ireo tsy nanan-kevitra ireo e. Sady tsy nandatsaka mena sy mavo zay satria tsy makasitraka lela hitondra anay. Ka reto vehivavy reto mihitsy any ende zany ny tena ratsy saina ary Santa raha izany e. Tsy zany tenisa ny ratsy vehivavy. Vehivavy ihany ny mahadiny vehivavy ry tony ka nandresy zany ny hevitra tsy manan-kevitra e. Dia iza zany ny vehivavy tianareo hitondra anareo ry Paulina? Rehefa tsy lany tena dia mangina. Mandehana ampirina any. Mangina aloha nareo Nandresy zany tsy manan-kevitra kanefa manan-kevitra ry zareo. Paulina ve zany no tokony natolotrareo fidiana? Samy mihitsy ka. Rehefa tafaraka namango fahoriana tena keny eny izay vehivavy maromaro dia tsy nahentsony an'le fafinaretanay le eo ampahitana faty. Dia samy mifampitantara ny asambaranay izay fa toa nahazo iana kokoa rehefa tsy mivoakalina. Dia nihevitra fa tokony le mpamosavy ity no tarika antsika rehetra. Zany? Zany mihitsy! Dia misaotra aloha tamin'ny fanomezam-pitoko isana ary vehivavy isany. Fa tsy afaka anaikinaiky fotsiny kosa fa mba te hafantatra ny hevitra ilay Sata. Raha ny hevitra aloha dia tsy asiakolana mihitsy indrindra raha hoe dokotera no mpitarika. Fa hiala tsompikambana tsony kosa aloha tsy ho ao anatin'ny tsony. Za indray aloha tsy hialy fa dia kasitrahako raha ngara i dokotera Ravaka no mpandimby Velavelona ianao ry mpamosavy tia!
miantso andro ty ravaka. Manatrako ianao fa nahoana moa ianao no nandao aho kanefa tsy mbola nazavainao tamiko tsara niraka nampanaovinao aho. Iverinao moa fa tsy hitako ny nataonao. Ay fare ka mifanaraka amin'ny nampanaovinao ahy sa tsy? Misaotra retsy ravaka fa totosandreny fikasako. Mora tamindreny nanova foan'ireo mpamosavy mpanaradia ireo. Mahafinaritra ny asa fanasoavana fanaonareo isaky ny tsinam-bolana. Manatitra ireo olona tratralina mitaonareo biriky sisa taveliny tambary. Nanamboatra ny tetezakazo efa saika anjera eo ambony etsy. Say monja ange kanefa tsy efako izany bebe raha tsy nomenao hery ahafahako mivoakala. Nampiasaindriko tamin'ny asa soa ny fampihavanana izay herina ampitaiko an'ireo izany. Faly satria vorondolon'ny tera-boromanga na tsy nanataranaka nandimy aza nahatsangana zanaka mpandova amin'ny tsara. Ny anovana mbato-karanana ve ny tanjonao ry bebe? Sy a raha tsy natorako ny vitana eona tandry aho retsy tsy nanana an'izany viny izany aho. Ny amotipotika ireo mpanjakazaka karanana aza ny tanjoko saingy tsy nahatotra ny fanoherandria ka dia lavolefona. Dia ahoana moa izany izao io raha ilay lasa manohatra anay io? Avy alao izy amin'izao retsy a tsy fiarahamonina koa nge ny fiarahamonina raha lavorary tanteraka e. Tsy maintsy mba misy koa ny maningany. Toy izy nefa natomboka indre. Aoko tsapana mbato-karanana fa misy mpamosavy ratsy ary misy mpamosavy manao soa. Dia ireo mpamosavy niova fo izany. Ravaka. Ho ela velony ndry mpamosavy ty. Indray miaino nosoratany Mananiela. Louise Rabelso, Saoly Rakotonanahary, Vantso, niaraka tamin'ny Aliva sy Fetraobelona. Ny mpikirakira ara-teknika, Baksarano Arvony. Ny nisahana ny fanatotosana, Maningotra.